asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia manolotra anao ny vaovao. Miozingozina ny toeran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ankehitriny nanao fanangonan-tsony anesorana ny Kristina Razanamahasoa ny PMP androany nampiakariny ity vondrona manohana ny filohampirenena ity eny anivon'ny filan-kevim-panjakana ny raharaha mikasika ny fifidianana ny birao maharitra eo anivon'ny androm-panjakana. Mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra ho raisy ny vondrona Europeanina mikasika ny fanesorana ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be ny tsy fanarahana ireo fenitra takiana amin'ny famindram-pahefana atao eo amin'ny tale jeneraly ny ACM raha nambarany ny mpitondra teo aloha hiakatra fitsarana ity raharaha ity. Taolapaty milanja 50 kilao no sary ny mpitandro filaminana tany Ambohidratrimo. Taolampesy taolan-dranjo avokoa ireo olona valo no voasambotra tamin'ity raharaha ity 14 taona no zandriny indrindra. Maresaka avy any ivelany 250 andro sy adiny iray io no fotoana ela nahavitana azakazaka bisikileta aingam-pandeha indrindra nandalovana firenena 20 manerana ny vazatany 4 zava-pita miavaka ka natonga ity teratany italiana ity ho tafiditra ao anatin'ny boky Guinness 14 sy 2000 araoarina andindinina izay. Dia Consultine, manolotra anao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Boud ao Nesca Melody Mandiambeiro Nizma 7 mars manomboka amin'ny 6 volala. Ny tabakily dia azonao raisina ao Media Consultine a Korondrano ao Nesca Melody Mandiambeiro sy ao Nectaraka Tabaka. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, MaTV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel Baolay. Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Media Consultine THB manolotra anao ny feo sy ny soratra fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa miasa-potsy valomasy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Domertea a Korondrano ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Media Consultine a Korondrano sy Super Musique Analakely ny feo sy ny soratra iran'ireo hira efa nankafizina hatramin'izay. Partenaire média TV+, MaTV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. Fetin'ny vehivavy ny fahavalon'ny volana mars ka rariny loatra raha mionaindray isika ny fahafiton'ny volana mars zoma io manomboka amin'ny 6 alina amin'ny Nesca Melody irahantsika miretinao ny fotoana rehetrarehetra izay ny irahantsika mamy hatramin'izay ny fahaizantsika maneho fitiavana ho an'ny zanaka ho an'ny reny ho an'ny vady ho an'ny olontiana ary ho an'ny Madagasikara. Zany ny fahafiton'ny volana mars amin'ny Nesca Melody manomboka amin'ny 6 alina. Media Consultine manolotra anao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Boud ao Nesca Melody Mandiambeiro Nizma 7 mars manomboka amin'ny 6 volala. Ny tabakily dia azonao raisina ao Media Consultine a Korondrano ao Nesca Melody Mandiambeiro sy ao Nectaraka Tabaka. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, MaTV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel Baolay. Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange.
Farmerabantsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV manasanao ary izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny sosialy efapolo taona no nandrenesana ny resaka alatra taolapaty tsy mbola hita kosa hatreto ny hoe iza ny tena mpanao an'ity afera ity. Azo antoka kosa fa vola be no mihodina amin'izany matotsy mety mitsahatra izany ary mitombo ny fatra ahitana azy amin'izao fotoana izao. Androany taolapaty efa maina milanja 50 kilao no sarin'ny zandarmaria-pirenena teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra teo anelanelana Ambohidratrimo tonga hatreny Tsaratanana kosa ny fanadihadiana natao. Aravetrany ary ny Atsiprian'izay miaraka amin'ny Nandriana Ratranson. Olona valo no tratran'ny zandary tany Ambohidratrimo ny fa 7 ny volana febroary lasa teo. Nahitana taolan-dranjo sy taolabe milanja 50 kilao ireo olona ireo. 12 taona ny kely indrindra. Tsy izy reto kosa nefa ny mpanambola mandray ny taolana raha ny fanadihadiana natao, izany hoe izy ireo no tratra farany niaraka tamin'ireo taolana ireo. Olona saika ivarotan'izy ireo ny taolana no nitory avy hatrany tany amin'ny zandarmerie-pirenena ka nahafahana niroso tamin'ny fisamborana. Velapandrika no natao. Hatramin'izao mbola mitoy zany fanadihadiana satria moa no ny fehim-potoana tsy maintsy hajaina zany amin'ny araka ny lalàna zany dia tsy maintsy atolotra fampanoavana aloha ireo olona ireo androany fahoreana zany mbola mitoy ihany fanadihadiana hoe ho alefa iza marina ny tena andefasina azy ireo zany. Fa reto zany karazana efa tambajotra efa mipetraka fotsiny hatramin'izay mangalatra taolam-pany fa le tena hoe olona moanana azy zany manonona olona fotsiny zareo fa tsy mbola tena mitondra tanteraka le. Araka izany mbola mijanona mistera ity tontolon'ny alatra taolapaty ity. Efa ntaonany maro no nandrenesana fa misy hatrany ny voasambotra ary migadra. Ny zava-misy kosa nefa tsy mety mivaly ny fanontaniana toy ny hoe iza ny mpangalatra, iza no mividy ny taolana, atao inona ny taolana ary alefa iza ny taolana. Tsy fantatra kosa ny hoe ohatrinona marina ny vidy ny taolana. Ny azo antoka aloha dia vola be ny mihodina amin'ity raharaha ity, saika mifanohitra ary tsy mitovy avokoa ny fanazavana amin'ireo natao fanadihadiana momba ity raharaha ity. Iray amin'ireo voasambotra ity tovolahy ity izay mbola mpianatra. Avy Tsaratanana izy nentin'olona za mpianatra Alakamisy. Nentin'olona izy apoka Tsaratanana dia nataondreo tao anaty tranonay. Efa ela zany izy tao tamin'ny volana Desambra, Novambra, faraparany Novambra ndray Desambra. Dia tao an-trano tao izy tao anaty pomba. Tsy fantako zany izy taolana, efa tatiorina izy vao fantako izy taolana. Ambatondrazaka, Andilamena, Tsaratanana, Mahevatanana, Marovoay, Toliary ary hatrany Mahazanga no faritra tena malaza tamin'ity resaka alatra taolapaty ity. Tao anatin'ny taona vitsy kosa nefa efa mananika n'ireo fasana eto an-drenivohitra izy ireo. Vao aingana no nanjavona ny taolam-baly teny Ambohibe Ilafy sy ny teny Emerkasina. Koa satria tsy fantatra intsony izay tena tompon'ireto taolana tratra ireto dia alevina eny amin'ny fasambahiny eny Ambohidratrimo izany. Telo andro monja ny fepitaona ny janonan'ilay teratany Rosiana tratra tany amin'ny seranam-piaramanidiny Vatomaly. Praitsy kombakomba amin'ny tambazotra mpanondrana sokatra tsy ara-dalàna izy raha ny vaovao voaray ny Alliance Voargasy. Tsy ho vitany ao anatin'ny 3 andro mihitsy ny fiazana sy ny fitaterana ireo sokatra ireo niala tany amin'ny faritra nisy azy. Raha mitohy izao fanondranana atsokosoko ity karazam-biby tsy hita raha tsy eto Madagasikara ity, horipaka tanteraka ny sokatra radiata afaka 5-30 taona. Fanadihadiana. Tsy mbola tonga ny Rosia aloha hatreto ny fanondrana tsokosoko ny sokatra. Ireo firenena aziatika toy Thailande sy Malaisie no mazana andefasana ireo biby mivoaka tsokosoko eto amintsika. Olona ny karamay ny tambazotra lehibe amoaka ireo sokatra eny amin'ny seranam-piaramanidina ilay teratany Rosiana nikasa anondrana sokatra tsokosoko teny amin'ny seranam-piaramanidina Vatomaly. Figadrana tranomaizina sy fandoavana lamandy no sasy miandry ireo olona tratra manondrana biby tsy hita raha tsy eto Madagasikara ho any ivelany. Mikasika ny sokatra manokana dia mety tonga hatrany amin'ny fanagadrana an-tranomaizina zany le izy sy fandoavana onitra koa isaky ny biby. Tsy fa nisy fotoana ny Alliance Voargasy tamin'ny juillet 2011 nijoro ho partie civile tany amin'ny tribonaly ho fanenjehana na olona anankiray nanao trafika izay tratra teny Ivato. Dia ny didina voaka moa tamin'izay roa taona tranomaizina dia amina miliarana ariary ny tokony ho alohany. Fa mbola tsy miatra aloha io didy io satria le olona mbola mandeha miriaria any amin'ny toerana misy azy any. Ka manitana koa zany izay hoe mba hisy fanaraha-maso ireny fampiarana ny lalàna ireny.
sokatra miisa trany amin'ny 710 no saika naondrana tsokosoko any ivelany tamin'ny taona 13 iny. Isan'ireo atotanisa be indrindra tamin'ireo ny fahatratrarana ireo sokatra radiata miisa 700 teny amin'ny toby fiantsona ny taksi borosy tany Toliary ny volana febroary 13 Iray volana tatio arina nahatratrarana sokatra miisa 770 teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato. Ny volana Mey indray dia sokatra miisa 200 no saro ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato. Ho an'ity tranga iray ity indray no kasaina aondrana any Komoro ireo biby ireo. Zany raha ohatra ka mitohy ny fanimbana ny ala sy ny braconnage amin'ireny sokatra eny tamin'izany 2005 zany dia afaka 570 taona dia tsisy tsony ireny karazana sokatra ireny. Mihoatra fa raha mbola mitohy zao ataontsika hoe mbola miampy zany zao fanoranana tsara dalàna ireo dia le sokatra mihitsy no tsy hisy intsony. Fa raha iverenana ny vaovao tranga omaly dia vehivavy rosiana iray no tratra teny amin'ny tratra ny sampandrarany fahaditseranana nitondra biby miisa 470 tao anatin'ny entana omaly tolakandro. 20 taona io teratany rosiana io izay antsoina hoe Askerova ary saika ifindrafindra firenena mitondra an'ireo biby ireo izay lahy sy vavy avokoa. Sidina mihazo any Afrika Atsimo no saika ho raisiny tetsy Ivato. Fanadadina. Naomby ny sampandrarany ny polisy ny sistany sy ny fahaditseranana eny Ivato Mangalina. Sarina ny teratany vahiny iray tovovavy rosiana vao 20 taona monja. Raha jerena dia isan'ny olona tsy ampoziny na azo an-tsaina akory fa mety hanao fanondranana antsokosoko karazana zava-mananana tahaka izao. Rehefa natao anefa ny fisavanana entany omaly folakandro tokony tamin'ny 3 ora sarina ireo karazam-biby maro. Sokatra 50 isy efa torana ny enina. Nisy karazana lezara antsoina hoe Uroplatus pardalis miisa 2, karazana caméléon antsoina hoe Pulcifer pardalis miisa 4 ary karazana biby lava telo izay nafena tao amin'ny bakiraro 7. Ny famonjena an'ireo biby ireo no maika omaly. Le biby rehetra aloha zany mamaika aloha dia efa tena angamba hatrany amin'ny azahoandry zareo azy dia efa mety efa tsy ninakanina tao anatin'ny 4 andro na 3 andro ireo biby ireo dia izay moa zany efa manana fiarah-miasa amin'ny olona izay atokisanay mamelo laingana amin'ny biby dia raha misy fahatratrarana ohatr'izao dia efa izy no antsoina aingana dia efa hoentina ny amin'ny androany dia androany ny biby aloha velomina fa ny fanadihadiana moa dia mbola mandeha mandalana ihany. Mamaika anay dia manala azy anaty fatorana satria ilay olona mitondra an'izy ireny dia tena giaza ny tanteraka mihitsy ilay biby na ny rivotra iainan'ilay biby raha tsy misy dia izay aloha mamaika anay voalohany hoe manala azy anaty fatorana mba azahoan'ilay biby zany mifoka rivotra tsara mba azahoan'ny rivotra ivelomana aingana. Dia araka ny jerentsika teo zany dia ilay sokatra enina angamba ny mety tsy ho avitra intsony fa reto le biby sasany dia mety mbola ferina tsara tao ilany. Tsy nakeny vehivavy io no mahazy an'ireo entana ireo. Ity entana ity izay nahavariana ihany koa fa nahitana anarana roa samihafa, anarana teny gasy ny iray ary anarana teny vahiny ny iray hafa. Io anarana roa samihafa io fa indrindra ny fitsiriana nataon'ny polisy ny sistany no nahafantarana fa misy fisavana tokony atao. Ny entana tanana tsy maintsy mandalo scanner savan'ny fahaditseranana. Ny entana ngeza ohatran'ny tony dia scanner amin'ny polisy dia rehefa suspecten'ny polisy hoe jeren'ny polisy mety misy mampiay ao anatiny dia atokana rehefa alohan'ny fiondranana iny atokana le entana hoe dia antsona ny tompony hoe misy entana ohatran'izao ahina tokony ho savaina ka tonga avy ny tompony dia eo anatrehan'ny polisy ny fahaditseranana no isavana ny entany dia zay nahatratrarana ny tena izy ity satria na dia veriny fa tsy azy ity dia talon ty no nahafantarana azy dia teo izy androany tena manomboka ny fanadihadiana saika tsy nahazahoam-baovao aloha ny toen'izay hatreto. Fantatra kosa fa saika ifindrafindra sidina ity vehivavy ity sidina iondrana tsy Afrika Atsimo no saika andehanany avy eo miampitany amin'ny firenena arabo ary avy eo indray no miondrana any Rosia raha ny fananjavana vonjy maika azo.
Fatranga iray nampisahotaka ny mponina teny Atosy no nitranga omaly arivo tamin'ny 7 ora alina. Nisy fonosana mampiaya ary nambara ny mponina manodidina fa bomba. Hita tokoa fa nisy karazana taribia nerinaratra ary nisy temoany miloko mena sy maitso nirehatra tao anatin'ity fonosana ity. Nikorotana ny manodidina rehefa nahita izany ary niantso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Ny nanaitra kosa nefa rehefa tonga ireto farany manoloana ny taotry ny mponina sy ny feonandeha teny amin'ny manodidina. Tsy niantso an'ireo manam-pahaizana ny zandarmaria ny Tosy tonga teny fa avy hatrany dia nikirakira sy nandray tanana ilay fonosana mampiaya. Mampametra-panontaniana ny mponina noho izany hoe ahoana no nazahoany reto zandary reto antoka fa tsy bomba ilay fonosana. Raha nasanatria ihany koa nefa ka bomba izany ka nipoaka azo antoka fa maty tsy trahadrano ity zandary ity. Misy araka amin'izany ny tranga fanolanana zaza tsy ampy taona tamin'ny taona 13 sy 14. Ny amin'ireo tranga ireo dia fanolanana zanaka avokoa. Ny antombo io izy io nanomboka ny taona 14 sy 14 raha ny antotanisa avy amin'ny polisy-pirenena. Isan'izany ity fanadihadiana ity, ray mpianakaviana iray no tratra nanolana ny zanany vavy teny amin'ny faritra Nosipatraniny ary nahabevoka ity farany. Fanadihadiana. Tsy fidianana intsony amin'izao fotoana izao ny fanolanana fa tonga hatramin'ny zaza ao an-tokantrano izany. Ankizy vavikely vao 13 taona monja no nitondra vohaka 3 volana no ny fanolanana nataon'irainy azy. Efa hatramin'ny volana Novambra 13 sy 14 no nanaovany rainy ity asa mamoha vady ity fa tsy nisy nahafantatra ary tsy nahatsikaritra azy raha ny nambaran'ny reniny. Amin'izao fatratrarana azy izao dia tsy mety hiara-hipetraka amin'ny vadiny intsony ity vehivavy ity no sady mihevitra ny analana ny zaza ho kibon-janany. Raha miferiferetako ny ankely sy ny taonany izany dia hoe sao dia mbola tsy zakany no mitondra voka. Dia izay no nahatonga naneritreeritra an'izay. Tsy hita matetika ato amin'ity trano ity ny vehivavy isan'andro. Tsy taitra izy amin'ny andavanandro rehefa mody mahita azy mianaka eo ambony fandriana amin'ny mampianaka azy ireo. Tsy fantatra mazava izay tena antony nanosika n'ity rainy zaza ity hanao izany fanolanana izany. Mpivarotra no asany ary tsy azo lazaina ho fianakaviana sahirana izy ireo. Olona tsy mamolava nefa mahavita izao asa ratsy izao. Mitantara ny nanjo azy ilay ankizy vavikely. Fôtry niakatra teo ambony fandriana nisy mamanay dia teo dia nasorony ny patalohako dia teo dia natsofony tany amin'ny vavako malelana. Izany ataony hoe aza mikikika ozy izy na mikikika ozy izy na miteniteny amin'ny olona zao fa tsy maninina izany io. Tsy fantatry ny manodidina ny momba ity tranga ity fa nafenimpen'ny fianakaviana. Niditra avy hatrany amin'ny fisamborana ilay fianakaviana ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona etsy Anosy. Tsy napozin'ny manodidina ny fisian'ity asa mamoha fady ity. Dia zavatra le rivo-piainana mihitsy izany ohatrany hoe le fiainan'ilo mihitsy izany dia lasa resaka fafemba-vetavetana zany. Eo aloha vokatry ny fanatontoloana ity resaka ohatrany hoe film VCD miparitaka hety seroa reny le film mamofady reny dia manarakaraka izany koa eo koa ohatra ny fandraisana zava-mahadomelona dia tsy tsapany tsotsaintsony manavaka ny zanaka sy ny hoe vady. Fahagagana sy tombatombana samihafa no nateraka izany. Andrasana ny tohin-draharaha. Tsy voasambany saingy tsy mitsaha mitombo ny fanolanana ny zanaka eto an-drenivohitra. Ny olon-drehetra no afaka manao fitoriana momba izany raha mahatsikaritra ny olana ary afaka mandray an-tanana ny raharaha avokoa ny tombony zandary sy ny polisy rehetra akaiky indrindra. Eo amin'ny lafin'ny politika napiakary ny PMP na ny vondrona manohana ny filoham-pirenena eny anivon'ny filakevim-panjakana ny raharaha mikasika ny fifidianana ny birao maharitra teny anivon'ny antenimera-pirenena Androany no nisy ihany koa ny fanongonan-tsony teny amin'ny antenimera-pirenena io analana ny filohan'ity sampana ity. Nilaza moa i Christine Razanamasoa fa mpitsifika anatin'ny feny fifidianana efa nampiasaina nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny kongresy io nampiasaina tamin'ny fifidianana izay ho filohan'ny antenimera-pirenena io. Fanadihadiana nataon'ny Tovy Rakotondravony. Miozongozana ankehitriny ny sezan-Razanamasoa Christine eo anivon'ny antenimera-pirenena. Androandra ny fantatra dia nisy ny fanangonana-tsiny teny Tsimbazaza mba ahafahana manohana ny hevitra eny amin'ny filakevim-panjakana. Raha mikasika ity raharaha ity dia nilaza ny PMP na ny vondrona manohana ny filoham-pirenena ankehitriny ara-tsahivana vantany nivoaka izy ireo ny trano fivoriana ny herinandro lasa teo fa tsy ara-dalàna ny fifidianana ka nangatahana ny hamerenana azy. Ankilany tsy nandalo fanaraha-maso teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC ny lalàna nampiasaina, izany hoe ny contrôle de constitutionnalité izany.
mbola izay fanazavana izay hatrany dia mbola vaovao mihitsy tsy mbola hitan'ny mason'ireo solombavambahoaka ity lalàna nampiasaina ity izay nazahoan'ny mapara toerana maro tao anatin'ny birao maharitra. Andrasana araka izany ny valin'ny fitarainana napetraky ny PMP teny anivo ny filakevim-panjakana mikasika izay raharaha izay. Raha ho an'ny razana masoa Kristina indray dia efa nampiasaina tamin'ny fividianana filohan'ny kongresy ny tetezamita ny lalàna nampiasaina tamin'ny fotoana io, izany hoe lalàna tamin'ny vanim-potoana ny tetezamitana nampiasaina ny fidianana ny filohan'ny antenimiran'ny Repoblika fahaefatra. Mikasika ilay fangatahana ny fanaraha-maso ny ACC indray kosa dia nilaza ity farany fa tsy nisy ny tompona andraiki-panjakana ambony izay nampiantso ny ACC ka nampiasaina io lalàna io efa nampiasaina ny kongresy ny tetezamita. Ny fitsipika anatiny Assemblée nationale vaovao izao mbola tsy nandalo contrôle de constitutionnalité satria tsy ao anatiny ordre du jour mihitsy hoe hijery an'io règlement intérieur io fa kosa ilay mahakasika ny fifidianana ny membre de bureau ihany no entina teo anatrehan'ny Assemblée nationale ary izy io dia notsongaina tamin'ny règlement intérieur ny congrès io no notsongaina tao satria io no efa voazaha. Androm-panjakana mpanao lalàna ny tsy mazasaka tsy mahagaga raha miteraka devitra be ny mety ho tsy fahatomombana araka ny lalàna momba ny asa ataony ny antenimieram-pirenena. Afaka mandinika avy hatrany momba hiteraha ity ny filakevim-panjakana ankehitriny mandra-piandry izany anefa dia tokony ho miantona avokoa aloha izany ny asa ataony ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena noho ny fisianyity olana ity. Fa eo amin'izay lafin'ny politika izay ihany isan'ny songadina androany ny fanendrena maro nandritra ny filakevitra ny minisitra. Fantatrary fa Asin'Andriamanjato no voatendro PDS eto Antananarivo lasa miandraikitra vonjomaika ny ministera ny fifandraisan-davitra ny ministry ny folo alinda ankehitriny ny général Lucien Rakotoarmasy. Raha Manatsopy Anjamina kosa no miandraikitra ny ministera ny fizahatany izay lany ho solombavam-bahoaka. Ny sorona teo amin'ny toerany tale général ny Omert i Augustin Andremananoro nandritra tamin'ny alala ny didim-panjakana. Fa mbola amin'izay lafin'ny politika izay ihany resabe hatramin'ny androany tontolo ny nahafantarana tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro fa misy solombavam-bahoaka lany farany teo nefa ny volana Desambra no efa nilohan'ny fitsarana higadra roa taona sazy miantra Atranomaizina. Mipetraka ny ady hevitra amin'izao fotoana izao mbola tsy solombavam-bahoaka voafidy io député io no voaheloko nefa tsy nizaka ny saziny ary mandray anjara feno amin'ny fanapa-kevitra ao amin'ny antenimieram-pirenena ao Tsimbazaza. Fanadihadiana natao ny tovy Rakotondravony. Anomendrika ratsy ho an'ny antenimieram-pirenena ity trangara ity misy solombavam-bahoaka ankehitriny nozaziny ny fitsarana higadra Antranomaizina sazy miantra tamin'izy mbola olo-pirenena tsotra mbola tsy elakory moa fa dia ny volana Desambra farany teo sazy miantra Antranomaizina no azony ary efa didiny voaka fa tsy hoe mbola vao an'ilay antsonina amin'ny teny vahiny hoe mandat de dépôt ka hoe afaka mahazo ihany koa ny LP na ny liberté provisoire izany. Ny zavantranga nefa tsy izay nataony ity solombavam-bahoaka ankehitriny ity fa dia izy mivory soamatsara ao amin'ny antenimieram-pirenena io. Mbola lovan'ilay antsoina hoe immunité parlementaire ve olona io. Ho an'ny mpikambana iray ao amin'ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena tsy azo enjehana intsony ny solombavam-bahoaka io ankehitriny. Nateriny mpitandro ny filaminana ihany koa fa malalaka hoy izy ireo ny solombavam-bahoaka amin'izay ataony ka raha toa ka misy aza ny fanadihadiana dia mbola mandalo tanatohatra maro izany na dia efa nisy didy izay navoaka ny fitsarana tany aloha aza. Io ihany koa moa ny firaisan-kinana ireo solombavam-bahoaka miaro ny namany izay efa nandika ny lalàna. Ohatra ka talohana solombavam-bahoaka azy no nisy didy efa nivoaka hoe voaheloko izy dia tokony tamin'izany fotoana izany dia efa nampiarina. Amin'izao fotoana izao zao ilay olona solombavam-bahoaka dia tsy maintsy misy procédure arahana amin'ny fampiarana ny lalàna izay tsy maintsy mbola miankina amin'ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena. Mpikambana amin'ny vondrona politika iray avy amin'ny vondrona mapara ity solombavam-bahoaka ity araky ny fanadihadiana natao no mbola mirehary amin'izao fotoana na dia efa nisy aza ny didim-pitsarana nivoaka sazy miantra roa taona Antranomaizina moa fanapara-pahefana sy tsindry azo lena no nampigadra azy raha ny fitantarany gazety mpivoaka isan'andro maromaro tamin'ny vaovao tamin'ity androany ity. Didy izay nivoaka tamin'ny volana Desambra izany hoe mbola tsy nisy ny fividianana ary mbola tsy solombavam-bahoaka ity solombavam-bahoaka ity. Fantaniana mipetraka kosa dia ny hoe inona loatra ny tsy nahitany ny fitsarana manokana misana ny fividianana ny sazy izay efa navoaka ny fitsarana.
Tsy mampaninona ny tale jeneraly ny ACM teo aloha ny hiala amin'ny toerany raha ny nambarany fipetratakiny kosa ny fanajana ireo dingana tokony arahana amin'izany. Mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny vondrona Eropeanina mikasika ny fanesorana ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be mantsy raha ny fanazavany ihany izay tsy fanarahana ireo fipetratakina amin'izany. Misy fepetra arak'izany ny famindram-pahefana izay ho ataony Rapitso. Minerva anao recours any amin'ny tribunal administratif ingavy azy zany hoe rectifie le fomba fanarahana teo fa tsy nanara-zavatra tsy régulier dia nandeha amin'ny sens inverse ny tokony andanany le izy. Tokony filakevim-pitatana ny ACM no nanolotra ny anarana izay olona petraka eo amin'ny toerany tale jeneraly ny ACM mialohan'ny nanatanterahany filakevitry ny minisitra fa tsy mifanohatra amin'izay. Manana fiantraikany amin'io rapport io zany anisany zavatra tanany zavatra voatanan'ireo dia misy autorité au Madagasikara ao dia ny fanarany autorité io zany tokony ho régulier tsara rohatra atao azo atao manala azy fa tokony atao régulièrement fa raha tsy régulier io dia avy hatrany dia maty le hoe misy autorité ve ao. Antoka iray lehibe eo amin'ny fiantohana ny ain'ireo mpandeha ny fisian'ny fitantanana maro-toerana raha ny nambaran'ny tale jeneraly ny ACM teo aloha ihany. Io lafin'io arak'izany no mety hosakana amin'ny fanafoanana ny anaran'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be. Nambaran'ny tale jeneraly ny ACM teo aloha fa raha ny vokatry ny fitsirihana nataon'ireo teknisiana avy amin'ny vondrona Eropeanina mantsy tsy manana olana ny ACM eo amin'ny lafin'ny fitantanana arabola sy ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa ary tsy misy ihany koa ny olana eo amin'ny fiatohana ny ain'ireo mpandeha. Ny 2020 sy 2020 martsa izao no anatanterahana ny fivoriana momba ny Madagasikara. Efa roa taona izao no namola volan'ny ACM ireo antota taratasy ireo anaporofona fa manaraka ny fenitra takiany Madagasikara. Isan'ireo hiatrika ny Congrès iraisam-pirenena ara-toe-karena ny Moscou i Madagasikara ny 17 ka hatramin'ny 12 ny volana Martsa ho avy izao. Firenena maneran-tany hatrany amin'ny zato mahery no nahazo fanasana hiatrika izany, fotoana izay isiany fifanakalozana fa indrindra iresahana momba ny fandraharana ihany koa. Ilaina ny finiavana ny mpandraharaha malagasy ampivelarana ny toe-karena malagasy ka ho tombony ho antsika ny fandraisana anjara amin'ny Congrès io. Ho fanehoana izay finiavana izay, misy ny fanaovana soni ny santan'ny fandraharahana ny 7 Martsa izao etsy amin'ny site Ambatonakanga. Fanazavana vetrany. Dia ao anatin'io zany mbola ny tananay ny olona hoe amin'ny zoma ho avy izao zahay amin'ny site Ambatonakanga mbola mandrisika ny mpandraharaha sy olona rehetra resy lahatra fa ny fandraharana zany no antoky ny fampandrosoana ny firenena dia miangavy atanandroa azy ireo zahay mba ho tonga mba hanao soni zany le charte de l'entrepreneuriat. Talohan'ny fahaverezany satroky ny mpanjaka Ranaval efa nisy ny alatra teo anivon'ny Mozea Tetsy Andafiavaratra saingy tsy nisongadina izany. Taorian'ny 10 Desambra 2024 tsy nahitany io satroboninahitra io nakatona ho an'ny daholobe ity lapana Andafiavaratra ity. Niverina ny sokatra indray izany androany mitony fanadadiana mikasika ity raharaha ity. Fanampanazavana iarana amin'ny Ilta Asinjoa. Misa 790 sy arivo ireo vakoka voatahiry eto Andafiavaratra manomboka amin'ny fandriana sy filanjana nampiasaina tamin'ny andro ny mpanjakan'ny fandimby teto Madagasikara zany ka hatramin'ny sary sy ny fitaovana bitika indrindra. Samy avy eny amin'ny lapan'ny manjaka miadana avokoa izy ireo no nafindra taorian'ny namaindrova ny 9 Novambra 2020 sy 710. Tsy ny satroboninahitra very ny volana Desambra 2020 sy 2020 ihany no very tao raha ny fanazavana azy teny antoerana mbola mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Eto amin'ny firenentsika aloha zany dia betsaka ireo atao hoe collectionneur privé. Efa mandeha any ho any indray zany zao ny fanadihadiana satria maro no miteny hoe misy ary misy atsy misy zao fa ny zavatra azo ambara fotsiny aloha zany dia tsy mbola hita le izy hatramin'izao misy olona efa notazomina mihitsy arany eo amin'ny fitsarana zany fa ny tsapa ilay zavatra rehetra ny seho dia ity zany dia fa tsy hoe vao indray mandeha ka izy io
fa rehefa amambolana maro talohan'iny nahatrarana azy iny zany le zavatra nohatra ny efa misy fahaverezana foana ihany netatsika. Tsy fantatra mazava hoe inavy ireo nambara fa entam-bakoka efa very tato andafy avaratra ireo. Momba ilay sariboninaitra very kosa ny mpanjaka anglisy no nanolotra izany ho an'ny mpanjaka vavy voalohany nitondrany Madagasikara. Ny fanajejina natao teny antoerana ihany koa no nanamarina fa tsy dika mitovy fa tena izy ilay very efa ho 3 taona izao. Antony nanakatonana ny lapana nandritra izay fotoana izay. Satria zany matsapitsika fa lafiny kolontsaina zany manana ny toerana lehibe zany eto amin'ny firenena angamba tsy atao hoe andrasana elaela dia misy manantena zany everina fa efa misy zany ireo fipetrano raisina amin'ny lafin'izay fiarovana indrindrindrindra izay ny toerana sy ny vakoka. Manomboka izao andray ireo liana amin'ny tantaran'i Madagasikara ny mozea eto andafy avaratra isan'andro amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 hariva tsy ankiato. Ho an'ny teratany malagasy 500 ariary ny vidy mpidirana ary iray alina kosa zany ho an'ny vahiny. Misy ireo mpitariji mahay fiteny maro toy ny teny frantsay, anglisy, espaniola ary italiana manoro ny zavatra mahaliana etsy an-toerana. Niakatra fitsarana androany indray ny raharaha mampifanohitra ireo mponina etsy amin'ny cité Peflo amin'ny olon-tsotra iray manangana trano ao amin'ny zaridaina ny cité. Raha nitazana teny atoerana ny toy ny asan'ity tompony tany izay tsy nahazo alalana anangana trano ity. Fanedadina. Tamin'ny 9 Desambra 2024 mbola gorodona sy rindrina tsy nihoatra ny iray metatra ny voatsangana teto amin'ity toerana ity. Nahaton'ny fitsarana ny fananganana tamin'izany. Ny hevitra ho nahazo rary ny reto mponina eto Ampeflo izay manohitra ity fanorenana ity amin'izy ireo. Tokony hijanona ho zaridaina filalaovan'ny ankizy toy izay efa teo nandritra ny 50 taona mahery io toerana io androany. Niakatra fitsarana indray ny raharaha diso fanantenana ny mponina. Ohatrany tsy tatiny sola izy satria na ny fanjakana azy zany ohatra tsy raharaha iny hoe mametraka lalàna ny fanjakana hoe tsy mahazo manohy dia izy manohy ihany dia zay rehetra zay tompony nampatongana hoe izy napiakatra tribunal dia nakany zay ary nefa raha araky ny fantatray dia raha le lalàna azo ny farany teo tsy ahafahany mihitsy manohy ny asa fa tsy maintsy any amin'ny cour de cassation zay zo afaka manao zay nefa dia tsy nisy ny raharaha iny zany na iray ary fa dia io izy manohy ny trano io ihany. Raha ny marina tany novidian'ilay mpanangana trano ity anaovan'ny fanondrenana ity ary ananany taratasy mazavy zany. Tsy misy antony tokony anakanana azy amin'io fananganana io raha ireo pirofo rehetra fantatra fa eo ampelantanany ny tompon'ity toerana ity. Olana tsy manana taratasy fahazondalana anao io fanondrenana io ny tompon'ny tany izay tsy hitany mpanao gazety na dia fanotadiavina azy nandritra ny nandalovana teny an-toerana. Ty misy taratasy fanasavana taminy le resaka le permis de construire dia nanontany azy izahay nitato amin'ny fokotany zany nanontany azy tany aminy hoe nahazo permis de construire ve izy dia namaly izy tena mihitsy nakadreny hoe tsy dia nanaiky izy hoe ekeny sy voavakiny zay voalasany teo ambony tena nao somely. Tao anatin'ny 3 volana mahery kely ny toy ny asa fanondrenana na tsy mbola nisy aza ny fahazondalana avy amin'ny fiadidiana ny tanàna. Ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tanàna izay milaza ho mahafantatra tsara ny mikasika io raharaha io saingy tsy afaka manao na inona raha tsy mahazo alalana avy amin'ny fitsarana. Efa tara raha teo araka ny fanazavana azo hatrany vao fantatry ny sampandraharaha misahana ny fanomezana alalana amin'ny fananganana trano ity raharaha ity ka tsy nahafahan'izy ireo nandray ny andraikitra mifanandrify tamin'izany toy ny fampidirana fourrière ireo fitaovana fanondrenana. Efa miditra amin'ny fanomanana ny fetin'ny Paka ny kristianina ankehitriny ho an'ny katolika romanina manokana manomboka androany ny fankalazana ny alarobia ny lavenina izay fanombohan'ny karemy ivony famonjena ny Jezoa Kristy antsika olombelona izany ho an'ny kristianina. 70 andro sy 70 alina fotoana fibebahana sy fifadikana ary indrindra fanaovana asa soa ho an'ny fitsonjovana ireo mahantra izany sakafo toam-pivavahana moa no nanomboana izany. Tsy dia malaza eto amintsika loatra ilay antsoina hoe Mardi Gras, talata alohan'ny alarobia lavenina, fotoana fanombohana ny karemy. Eo anelanelan'ny 7 volana febroary hatramin'ny 7 volana marsa no fankalazana azy. Andro iray aorianan'io miditra amin'ny vanim-potoanan'ny karemy ny kristianina rehetra fita patemy.
fotoan-dehibe ho an'ny mpino katolika manoloana ny fitondran-tena sy ny fanomanam-panahy andraisana ny paka izany. Mety tokony tsapan'ny kristianina tsirairay avy zany hoe eo no hidirana amin'izany hoe fiainana anankiray ahafahan'ny kristianina manova ny tena toetrany manova ny tena fiainany sy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainam-panandry indrindrindra ohatran'izay zao ny karemy. Vavaka fifadikanina ary fanaovana sasony no taken'ny fiainam-panahy kristianina mandritra ny karemy. Amin'izao ankehitriny izao sahirana ny akamaroan'ny olona vokatry ny krizy sy ny tsy mifananana asa. Tsy voatery hifady ihany naraka izany ny tsirairay fa kosa mampiaina izay ilany any andavanandro ho fanasoavana ny namana. Raha dika tsotsotra zany le karemy dia midika hoe fibebahana sy fanaovana asa soa. Ka amin'izay fanaovana asa soa zay dia ny mahanitra no tsinjovina voalohany. Raha isika ohatra fotsiny hoe mifady hanina tsika, mifady isika tsy hoe mifady dia tehirizinao ny ambiny izay faditsika hoanitsika amin'ny fotoana hafa, fa mifady tsika ohatra hoe 3 kapoka amin'ny fahandronao ndray andro dia mba ataonao 2 kapoka le izy, dia ny 1 kapoka tsy hoe tehirizinao hoambombava hoaninao ndray rehefa vita ny karemy, fa iny 1 kapoka isanandro tehirizinao iny dia mba omenao ny mahanitra, satria be dehibe ireo izay tsy mihinana, be dehibe ireo mahanitra izay mila fanampiana avy amintsika. Fa ny manana ny fetin'ny paka nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no tanjona voalohany amin'ny fankalazana ny karemy. Fomba iray hita maso nanambara ny firaisana amin'i Jesosy Kristy izay niaritra hanoanana sy nalainy devoly fanahy tany anefitra nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Zavatra telo araka izany ny tena mila tandrovina ho an'ny kristianina. Toy ny fivavahana rehetra misy zany ireo zavatra anankitelo manokana ifehezantena sy taizanan'ny tena indrindra ny vatana. Eo ny fitiavan'ny bavaka, eo ny fifadian-kanina, fa eo ihany koa ny hoe asa soa. Ny tombony ho an'ny kristianina dia hoe ny fifehezantena na ny sakrifisy dia anabeazana ny vatana, ny tena mba tsy izay tadiavy vatana akory dia omena azy, ary adina amin'ny fitiavan-tena ka ampitodika bebe koa amin'Andriamanitra sy ny namana. Dia izay zany ny anaovana an'ireny hoe sakrifisy na fifadiana, ilay zavatra fadiana iny zany afindra omena ny hafa, indrindra hoe sakafo. Ny 500 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia kristianina avokoa, na io protestanta na katolika. Ho an'ny katolika fanomboana ny androany fa isy asa fanompoana be dehibe atao mandritra ny karemy. Hototsaina rapitso amin'ny folora maraina etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy eo amin'ny taranja familiana fiarakodia. Amin'izany isan'ny andranjara amin'ity fifidianana ity moa ary nirotsaka hofidiana ny filoha teo aloha Jimmy Rakotoviringy fantatry ny maro amin'ny hoe bebe. Ho fantarintsika fohifohy ny mikasika ity mpamily mpanampy ity sady efa filohan'ny federasiona. Aravetrany ary. Izy no Jimmy Rakotoviringy na koa hoe bebe amin'ny fahalalan'ny maro azy. Izy no filohan'ny federasiona malagasy ny sport auto ary mandaro zay no nitantanany izany. Raha ny mampiavaka azy dia eo ny fandrindrana sy ny fanampiana teo amin'ny sehatry ny fifaninanana. Raha nandalo krizy aza ny firenena nanomboka ny taona 2024 dia tsy nikely soroka ny tenany sy ireo izay notariny tamin'ny fanatotosana fifaninanana. Olona mavitrika, mahitsy fiteny ary tsy mety reraka raha ny fijery azy. Fa mialohan'ny nandraisan'ny fitantanana ny federasiona dia nanana ny toerany ihany koa izy teo amin'ny resaky ny fifaninanana. Ary nanana ny anjara toeran'ny mpanamorom-panampy na copilote zany ary nampalaza azy tamin'izany dia niarahany tamin'ny Le Roi Lion tamin'ny Peugeot 206. Tsy ambakan'izany ihany koa ny fiandraisany anjara tamin'ny fifaninanana rally africaine izay niarahany tamin'ilay Burundais de Tiza. Raha efa tamin'ny taona 2024 no nisian'ny fikasan'ny Madagasikara hiditra ao anatin'ny fianakaviamben'ny rally africaine dia totosany ihany koa izany ny taona 2024 izay nampiakatra indray ny sport auto malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'ny zava-bitany ihany koa ny fitondran'ireo lehibe ny federasiona iraisam-pirenena raha tsy ilazan'ny filohan'ny FIA Jean Todt izay tonga nitsidika an'i Madagasikara tamin'ny taona 2024 ary nametrahana ihany koa ny fitandroana ny fifamoivoizana ny FIA Safety Road. Raha teo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny rimio
dia nataony izay nalavorary ity fifaninanana izay nampivondrana ny klioba sy ny mpifaninana rehetra ary isan-taona dia voatazona izany. Akoatra ny rally dia isany nampiroborobo sy ny tsinjony sokajy moto quad izay nampiditra izany teo ambany fifehezana izy mialohan'ny nisitahiny izy ireo amin'ny fananganana federasiona manokana momba izany. Azo lazaina fa nandritry ny 10 taona dia hita fa ny roborobo ny fiovan'ny parc auto teto amintsika rally ny resaka eto. Na dia teo aza nefa izany rehetrarehetra izany dia tsy nataon'ny federasiona ambanjavatra ireo izay atao hoe quel cylindre fa nomena ny sokajy sahazazy avy ary afaka nifaninana tamin'ny ireo goavana be. Isan'ny niova ihany koa tao anatin'izany ny fisian'ny fampidiran'ny fiara 4x4 ho eo amin'ny fifaninanana. Maro ireo zavatra efa totosany nandritra ireo mandaharo izay nitondrany ary tsy voatanisa eto avokoa. Isany mbola ilatsaka hovidiny bebe amin'ny fifidianana izay ho tontosaina rahampitso alakamisy amin'ny 10 ora maraina etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ary Sandy izay sekretera jeneralin'ny federasiona ihany no ifaninana amin'izany. 2:10 andro sy adiny iray io no fotoana ela na havitana azakazaka amin'ny bisikileta angam-pandeha indrindra nandalovana firenena 12 manerana ny fahazatany efatra. Zava-bita miavaka ka natonga ny teratany italiana Juliana Boring tafiditra ao anatin'ny boky Guinness 720 aravetrany ary fanadadiana. Inisivy am'roapolo no vaky pneu, inenina nanapaka rayon, inefatra nanova chaîne. Na izany aza, vitany Juliana ny miazakazaka amin'ny bisikileta teo amin'ny elanelany 7.6 kilometatra tao anatin'ny 2:10 andro miampy ora iray. Tany Italiana no nanaovana izany. Ny ainga tao Piazza Plebiscito ny dia ary ny farana tany Naples tao anatin'ny 5 volana. Pegasus no nampitondra ny ity anaran'ny bisikileta ity. Tsy matianina na ihany koa efa mpitondra bisikileta ny vehivavy fa fanambana petrany ny azonany diplôma Guinness tamin'ity taona ity. Raha nambarany tamin'ny mpanao gazety ihany, efa 13 taona izao no tsy mitondra ny bisikileta na nitaingina teo amboniny mialohan'ny andraisany anjara. 7 volana no nanomanany ny fiatrehany ity andrana ity. Noteteziny amin'ny bisikileta tamin'izany ny tao Italie, France, Espagne, Portugal, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Inde, Turquie, Grèce, Albanie, Monténégro, Bosnie, Croatie ary Slovénie. Tena mahavariana, 2 volana mialohan'ny atrehany lalao no andraisany anjara tamin'ireo hetsika ara-panatanjahantena izay efa matianina. Ny taona 2014 voaositra ho vehivavy tompon-dakiran-tany amin'ny fitondrana bisikileta Juliana. Raha ny lalàna, ny mpifalinana iray tokony mahavita ny alavirany 4 kilometatra izay rehefa manodidina ny tany. Azo atao ny mandeha samby sy mitaingina fiaramanidina ho an'ireo tsy ahafahana mitondra bisikileta. Ny 720 amin'io no tsy maintsy andehanana amin'ny bisikileta eny amin'ny arabe. Tanjona nanaovan'izao lalao izao ny fanentanana amin'ny fanohanana ny fikambanana iray tsy miankina any ivelany izay mitaizaka izy tsy misy pia. Mpampianatra teny anglisy no tena asany, akoatra ny fanampiana ireo ankizy sahirana ara-pivelomana. Ny natrehany farany ny lalao no tena mafy indrindra raha ny nambarana. Ny anjery Juliana rehefa niatrika ny lalana feno vaingan-dranomandry amin'ny maripana aotra ny degré. Nanampy azy tamin'izany ny mpitaingina bisikileta anjatony teo amin'ny sisintany Naples. Atsiarovana manokana n'ilay malagasy antsoina hoe Zoto, tany dia tongotra manodidina Madagasikara ny teny miantona vitany, ny fiavitriana sy ny finiavana ary ny faharetany ity vehivavy Rosiana ity dia tongotra izay tsy mbola nisy nandimby hatramin'izao. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao an'ny androany manasana ao hatrany anaraka ny toy ny fandaharana eto amin'ny Cool TV. Veloma tompoko. Asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.